Ho aminareo no riavana ny fahasoavan'ny tompo ary ny fanahy masina dia hidin'ny tompo ampimizara ho antsika hanafana sy ampahery antsika mandritra ity afatra Andriamanitra ity. Salamo fa 7:20 no vakina tamintsika teo ny andininy rehetra fa ny andininy voalohany no iarahantsika amin'izao toriteny izao. Salamo fa 7:20 ny andininy voalohany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehova miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina. Amen. Voatolotra eo amin'ny fanorana ity salamo ity fa Solomona mpanjaka no nanoratra izao salamo fa 7:20 izao. Salamo mahavantana antsika raha anorina trano fonenana na koa anorina tokantrano. Solomona raha anorina ny tempoly satria nalahatra Andriamanitra ho amin'izany izy dia nataony lahara-pahamehana mialoha ny fanorenana ny fitaovam-piadiana sy ny miaramila zay vao ny fanaovana ny tempoly. Ao amin'ny tantara faharoa toko voalohany andininy 7:20 hatramin'ny 7:20 dia zao ny voalaza: namory kalesy mpitondra miaramila 700 Solomona ary dia nanendry miaramila 2,000 Israel mba hiaraka amin'izany sarety mpiady na kalesy mpiady zany. Zay vao manomboka ny fanorenana ny tempoly eny amin'ny andininy 9:20 ka nanendry mpitondra entana 7 alina, mpakahazo tany anala 4 alina ary ny mpife ny mpiasa rehetra 390. Ilazana amintsika ry havana fa izao salamo fa 7:20 izao dia manambara fa ny fanorenana trano dia tsy misaraka amin'ny fandriampahalemana. Ny fanorenana trano dia tsy misaraka amin'ny fandriampahalemana. Aorenao amin'ny tompo ny fianakaviana ka voalohany manova trano ho fiangonana, faharoa manova trano ho fonenana, fahatelo manova trano ho fanabeazana. Ny teny hoe trano mantsiriavana ao amin'ny soratra masina dia misy dikany anankitelo. Voalaza teo fiangonana na fonenana, adikany fahatelo ankonana ilazana zay rehetra monina ao ambany tafitrano. Raha ny teny ny mpanao salamo Solomona eto manao hoe raha tsy Jehova no manao ny trano dia ireo heviny telo ireo no ambara ao anatin'izany. Ny tompo manorina trano fiangonana, manorina trano fonenana, manorina trano ankonana, anatin'izany fanabeazana sy fitaizana. Raha tsy ny tompo no manao izany dia miasa foana ny mpanao azy. Aorenao amin'ny tompo ny fianakaviana ka manaova trano fiangonana, zany hoe ataovy trano fivavahana ny tranonao, ataovy trano fivavahana ny tranonao. Any amin'ny dinika mariazy dia ambara mpanambady mandrakariva fa ny tokantrano kristianina tsirairay no sela manorina ny fiangonana. Miaingany amin'ny isa-tokantrano ny fiangonana fa tsy hoe tonga ho azy aty avy any amin'ny isa-tokantrano any dia ireo ny fiangonana. Ianao ray mpianakaviana, ianao renim-pianakaviana, ny zanakao miainga avy any amin'ny isa-tokantrano fiangonana. Aorenao amin'ny tompo ny fianakaviana, ataovy trano fiangonana, trano fivavahana ny tranonao. Impiry no misy fanompo-pivavahana ao atokantranotsika ao anatin'ny herinandro, isanandro
maraina, ariva, sa atoandro, sa maray tsy ariva. Aorenao amin'ny tompo ny fianakaviana, ataovy trano fivavahana ny tranonao. Ny tranontsika ve tena trano fivavahana. Sa lakozia fandrahoan-tsakafo, sa efitrano fandriana ihany, dia fandraisam-bahiny indraindray. Ataovy trano fivavahana ny tranonao. Atsoy ao Andriamanitra. Ny faharoa, ao anatin'ny hoe raha Jehovah manao ny trano, miasa foana ny mpanao azy. Aorenao amin'ny tompo ny fianakaviana ka ataovy trano fonenana ny tranonao. Tena malagasy dia mazava tsara hoe fonenana. Zany hoe trano iraketan'ny fonao. Tena hoe tsy andrinao izay hodiana any atokantrano. Iraketan'ny fonao. Trano tena hoe mahatamana. Tena izany tokoa ve ny tranontsika. Ianao raha mpianakaviana raha ody, tsy misy fifarotana aina, ody indray zao dia ahoana hoy izay filazanao amin'ny vadinao. Inona indray zao ny tsena ao. Trano tena iraketan'ny fonao ve ny tranonao. Ianao reny mpianakaviana, tena miraikitra ao an-trano, vehivavy tsy fotsy varavarana ve ianao. Ianao zanaka, rehefa ndrava ny sekoly, ny fianarana, maika ody ve ianao. Tena iraketan'ny fonao ka tsy andrinao ve ny hodiana sa mbola manitatra lalana, makatsina makaroa. Aorenao amin'ny tompo ny fianakaviana, ataovy trano fonenana ny tranonao. Ataovy trano mahatamana, mateo ty, iraketan'ny fo ny tranonao. Ary ny fahatelo, aorenao amin'ny tompo ny fianakaviana, ataovy trano ankonana. Ny teny hoe ankonana dia ao ny fitaizana, ao ny fanabeazana. Fehezitsika hoe ataovy trano fanabeazana ny tranonao. Amboleo ao ny zanakao. Zany ny hevitry ny hoe trano fonenana. Tena misy resaka fambolena, faniriana, maniorom-paka. Amboleo ao ny zanakao. Beaza ao atokan-tranonao ny zanakao. Dia isika hijery kely ny fiainana any atokan-trano. Teraka ny zaza, vita ny zonona reny amin'ny fialan-tsasatra fiatrehana ny fiterahana, dia miditra misehatry ny asa izy. Alefaiza ilay zazakely. Alefaiza ilay zazakely rehefa lasa ny asiny eny. Any amin'ny dadabe sy bebe. Ho an'izay manana fahafahana dia any amin'ilay karazana toby hitaizana zazakely. Ary ho an'izay tsy manana raibe na renibe, manana fahafahana andefa zazany amin'ny fitaizana manokana, dia apetraka amin'ny mpanampy ny zaza. Mpanampy manao raharaha, zazakely maninona? Tezay ny ramatoa fahita lavitra. Ao, alefaka ty. Dina mandeha eo, sary miaina. Mba hitanareo ray aman-dreny ve zany sary miaina mitaizany zanakareo. Efa mivoatra be izy ankehitriny ahitana andreo fitaizana manefy ny olombelona amin'izay tiany izao tontolo izao ahatongavany. Tsy trano fanabeazana ny tranontsika raha izany. Avelantsika koa izy rehefa niditra an-tsekoly, any sy ny mpampianatra mifanabe fampitaiza. Ny anjaranao dia mandoa saram-pianarana, mividy sakafo. Ary indray rehefa tanora izy dia avelantsika tezainy ny arabe
sy ny fiarahamonina ary mifampitaiza izy samy tanora. Tsy trano fanabeazana ny trano, fa trano fivezivezena, mivoaka sy miditra, mandeha miasa na mianatra ihany, misakafo dia izay. Aorenao amin'ny tompo ny fianakaviana, raha tsy Jehovah ny manorina izany dia miasa foana ianao. Ataovy trano ny fanabeazana, trano ny ankohonana ny tranonao. Ry havana malala, raha tsy misy asan'Andriamanitra ao amin'ny trano izay ahoritsika, dia ho sinagoga ny Satana fa tsy ho tranon'Andriamanitra na fiangonana, tsy ho trano Mateo ty iraketan'ny fony trano, ary tsy ho trano anabe olombanina ny tranontsika. Raha tsy ny tompo miditra an-tsehatra amin'ny fanamboarana ny tranonao ho trano fivavahana, amin'ny fanamboarana ny tranonao mba hahatamana sy horenany iraketan'ny fonao, mba ho trano fanabeazany sy vita izany, dia foana ny fikerezana ao ainy. Koa amin'izany dia antsoina isika anorina ny fianakaviantsika ao amin'ny tompo, ka anome lanja ny asan'Andriamanitra eo amin'ny isa-tokantranontsika, mba ho tonga trano fivavahana, trano fonenana ary trano fanabeazana ny tokantranontsika. Ny faharoa dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, raha Jehovah miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina. Tafahorina araka ny tokony ho izy ny trano. Tanàna moa dia fitambaran'ny trano maromaro, fa mbola mila ny fiambenana. Aza afa-po hoe efa miadana izay mianakavy, efa endry be ny zanaka dada sy neny, toraka izany koa ny ray aman-dreny, tamana atao trano izay, manana fiainam-bavaka izay, fa miambena ry havana. Dia volo fahavalontsika dia mierina tahaka ny liona, mitady izay arapany. Aorenao amin'ny tompo ny fianakaviana ka miambena. Araka ny voalaza tany am-piandohana, Solomona dia tsy nampisaraka ny fanorenana ny tempoly sy ny fandriampahalemana. Ary mbola hitantsika koa amin'ny Néhémie 4:7-7 ny filazana ara-tsoratra masina fa ny fandriampahalemana sy ny fanorenana dia zavatra anankiroa tena miara-dalana, tsy misaraka mandrakariva. Ndenge hovakitsika izany Néhémie 4:7-7 vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Anondreny ny fahavalontsika fa efa fantatra izany sady efa nofoanan'Andriamanitra ny heviny, dia niverina ho amin'ny manda izay rehetra, samy ho amin'ny asany avy indray. Ary hatramin'izay andro izay ny antsasaky ny zatoviko dia nanao ny asa, ary ny antsasany kosa ny tanalefina amanapinga sy tsipika ary akanjo fiarovatratra, ary ny mpanapaka dia teo voan'ny fianakaviana rehetra amin'ny Joda. Ary izay nandrafitra ny manda sy ny mpitondra entana, izay nanangona ny korotam-bato sy ny tany dia samy niasa tamin'ny tanany anankiray, ary ny tandefina kosa ny tanany anankiray. Ary ny mpandrafitra rehetra dia samy nanana ny sabany voafehy tamin'ny valahany avy ka dia nandrafitra, ary ny mpitsoka ny anjomara dia teo anilako. Ny fananganana trano dia tsy misaraka amin'ny fiambenana ho amin'ny fandriampahalemana. Alay fisaratsena izany hoe tamin'ny andro Néhémie, ny atsasaky ny olona miambina ny manda, ny atsasaky ny olona miasa. Fa ireo miasa indray ny tanan'ilany miasa, fa ny tanan'ilany mitandefina dia manao fiarovany tratra izy. Izany ry havana no ilazana amintsika hoe tsy afaka ionina fotsiny amin'ny fanorenana trano isika, aorenao amin'ny tompo ny fianakaviana, fa raha monina amin'ny trano tsara orina ary efa milamina tsara, manabe olona, vanina dia miambena. Miambena. Satana dia milofo andrava ny atsara ny tokantranontsika,
zanak'Andriamanitra. Ary zany tsy maintsy iambenana treny ambavahady ao atokantrano aza manadino ny mivavaka. Miambena. Zany ny dikany miambina. Fa ato amin'ny fanorenana ataon'ny Néhémie Solomon izy dia tena hoe ady miseho eo miaramila. Mijoroa miaramila ny Kristy iambona ny tokantranonao tsy horava ny asa matiny Satana. Aorenao amin'ny tompony fianakaviana fa izy no miantoka ny fandriam-pahalemantsika. Tsy ara-materialy ihany fa indrindra ny ara-panahy koa. Raha tsy Jehova miambina ny tanàna dia miaro-tory foana ny mpiambina. Ny fanatrehan'Andriamanitra ry havana ao atokantranontsika amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka izay tozoantsika isan'andro ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiadanana ho an'ny tokantrano. Ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka tsy tapaka no fandriam-pahalemana sy filaminana ho an'ny tokantranontsika. Ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fidiran'Andriamanitra antsehatra eo amin'izay fahavalo mitady hanafika na sanatrefa tafiditra ao tokantrano no miantoka ny fitonitsika 100 isan-jato. Anio aorenao amin'ny tompony fianakaviana. Ataovy trano fivavahana ny tokantranontsika. Ataovy trano matehonina ho fonenana iraiketan'ny fo ny tokantranontsika. Ataovy trano mpanabeazana anangana olombanina vonina iambina ao amin'ny Kristy ny tokantranontsika. Mandihana ho tokantrano feno fiadanana ny tokantranontsika isam-baravarana. Amen.